Yavana malala rehetra amin'ny tompo a alahady farany mialohan'ny farany amin'ity volana mety no misy atsika alahady fa enina manaraka ny pasika alahady ny FFPM ampitombona ho atsika rehetra mandrakarivany eny fahasoavana mpampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ndetsika rehetra hiara iredona ny hira faneva ny faharonjato taona ny sekoly ny andininy voalohany ihany ho fanombohantsika ny fotoana Salamo fahadimy amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ary ny hira fifoazana fafitopolo andininy voalohany sy ny faharoa no anandratatsika ny fomam-panatsika hoeo amin'Andriamanitra aorinany ireo famakina sy ny hira ireo dia isy ny vavaka fisaorana vao miara-mipetraka isika isan-tokantrano ho vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe midera Jehova miantsoa anara atao fantatra ny firenena miasaka mirao azy mankalaza azy saintsainy ny fahagagana rehetra taona atao volerarena ranomasina aoka hifaly ny folo izay mitady ny Jehova tadiavany Jehova sy ny heriny ka tsamy mandrakariva ny tapa tsarovy ny asa mahagagana taony dia ny fahagagana sy fitsarana vavany. Amen. Banali batina wamuri ilahize sotitumu Isaya tidemidamuri Afarane atanau Nifanai masino vavaka isika ianao tokoa ry Andriamanitra fanahy eo ianao no antsonay ankehitriny manoloana zao asa fanompona izay nivelarinao anay na dia ao anatin'ny tokantrano tsirairay izay misy anay aza izahay midinina ary ampitoero aminay Andriamanitra ny famonjenao hafanao zay efa mangatsika atanjao zay efa reraka eny hazavao tompony sainay raha miona aminao eto izany satria afantatray Andriamanitra
ianao le Andriamanitra mazava ary afaka ampitoetra fahazavana ho an'ny fofanahy ary eny vo tompo fa ho an'ny tokatrano ary tsy adino koa Andriamanitra ho ty tanànany Tomasina zay nanangananao anay fiangonana zay misoranay ianao indrindra kehitriny satria anyvelarinao tompo ny fitiavanao sy ny famondram-ponao anananay izao fiaonana aminao izao ho araisy tompo lidera ny haja ny voninahitra zay atolotra ianao ary metezy ianao ampitoetra ny fiandriananao dia ny fanahinao tompo hitarika anay fa indreto zahay vonina ary indrindra fa hiaina sy hivelona misitraky ny vonao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Petraka isika isakatra. Tonga eo amin'ny tontolo ny tenin'Andriamanitra isika hiakatreto ny mpanompony izay izara eo anivon'ny tontolo ny ankizy sy ny tanora ary aorinany izay fizarana izay mihira enina amin'ny 750 andimy ny voalohany ihany dia isin'ny vavaka zay mialohan'ny vakiteny fandimby ary aorinan'ny famakina ny teny dia ny hira 770 andimy voalohany ihany dia andreny afatra amin'izao alahady fahaeniny manaraka ny pasika sy alahady ny fahimpiainana zao isika. Ny sampana sekoly lahady dia faly miarahabatsika indray ka manolotra tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Iara-mivavaka ary isika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina omenao anay amin'ny fotoana rehetra ny teninao, mampianatra anay ary mampahafantatra anay fa izay tsy mibebaka dia ringana. Fanahy masina miasao amponay ianao ary mitarihanay handray ny teninao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay omenantsika dia araka izay voasoratra ao amin'ny Matio 7:7, Lioka 7:7, ny andininy fahatelo. Lioka 7:7, ny andininy fahatelo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tsia hoy izaho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia horingana tahaka azy koa ianareo rehetra. I Jesosy Kristy no miteny mivantana ity teny ity ka andao moa averintsika izany teny Jesosy Kristy izany manao hoe tsia izaho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia horingana tahaka azy. Fibebahana sy fandringanana no resahin'i Jesosy Kristy eto. Ahoana moa izany hoe olona mibebaka izany? Ny olona mibebaka dia izay olona mandre ny tenin'Andriamanitra ka mahatsiaro tena fa diso dia miala amin'ny ratsy rehetra fanao ary tsy miverina manao an'izany intsony. Ahoana hoe ny olona mibebaka teo? Ny olona izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mahatsiaro tena fa diso ka miala amin'ny ratsy rehetra mahazatra azy ary tsy miverina manao izany intsony. Ny hoe ringana indray dia maty foana tsy misy tavela intsony, izany hoe tafasaraka amin'Andriamanitra. Ny olona tsy mibebaka izany dia ringana, maty satria tafasaraka amin'Andriamanitra izy. Ndao ary sika hibebaka mba tsy horingana. Amen. See
ry fanay masina papahery sy mpananatra anay eo ry Jesosy Kristy zoky sy mpamonjy anay eo ry Andriamanitra ray zanaka ry Andriamanitra tompo sy mpamonjy anay ary mpiaro anay eo misaotra anao zay mideranao ary mankalaza ny anaranao izay satria nomenao tombonandro fahavelomana izay ka natratrara anay indray ty andro voalohany amin'ny herinandro ty indray zay rahanay mankalaza sy midera ary manome voninahitra ny anaranao saotra satria ny fahasoavinao mbola natozao anay ary ny famondraponao tompo any mbola tsy nalanidritra anay ankehitriny ary reto tonga amin'ny fotoana izay andrenesana ny teninao ny fanenao masina ao anatin'izy ireo tompo ny ampiteny azy ireo ka tsisy diso na dia iray akory aza ndretera zay ovakin'izy ireo ary ny mpanomponao izay mbola hanambara ny teninao hitondra ny afatra aminao tondra ny afatra avy aminao Andriamanitra dia ny fanenao masina ao anatiny miasa ka tsisy ambarany afa-tsy ny sitraponao rery ihany koa mitenena Jehovah fa voninkenanao izay mpanomponao amin'ny anaranao no ametrahanay sy angatahana izany vavaka izany saotra indrindra Jesosy amen. Iara-maki ny teny solitra masina antsika riabo sokafo ny baibolintsika araka izay hita ao amin'ny Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo mamaky atsika amin'ny andininy voalohany ka hatrahatra amin'ny andininy fahafito. Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo mamaky amin'ny andininy voalohany ka ajanona amin'ny andininy fahafito. Tohizina izany ao amin'ny filazantsarany Matio toko faharoa ambin'ny folo mamaky amin'ny andininy faharoa amby roapolo hatrahatra amin'ny andininy fahatelopolo. Matio toko faharoa amby roapolo andininy faharoa amby roapolo ka ajanona amin'ny andininy fahatelopolo. Ary faranana amin'ny epistily ho an'ny Galatianina toko fahadimy mamaky amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo hatrahatra amin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Galatianina toko fahadimy enina ambin'ny folo ka hatrahatra amin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy no mamakiana ny Samuela. Ary zao ny faratenina nataon'i Davida. Hoy Davida zanaky Jese dia ny lehilahy izay voasandratra ho ao ambony ilay voahositry ny Andriamanitry ny Jakoba sady mpanao fihirana mahafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahy Jehovah no nampiteny ahy ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Andriamanitry ny Israely no manao hoe eny ny vatolampin'ny Israely no miteny amiko. Indro ny mpanapaka ny olona marina izy sady manapaka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ary izany dia toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro dia ilay maraina tsy misy rahana iny. Ary ny ahitra manorobona amin'ny tany noho ny hainandro manaraka ny ranon'orana. Ary tsy toy izany indrindra ny amin'Andriamanitra va nitaranako fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko. Voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina. Fa ny famonjena ahy rehetra sy ny iriko rehetra moa tsy ampitsimony va fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana fa tsy azo raisy ny tanana izy. Ary ny olona izay mikasikazy dia tsy maintsy mitondra vy sy zarandefona ary hodorana amin'ny hafa koa izay amin'izay itoerana ireny. Dia nentina tany amin'ny Jesosy ny lehilahy anankiray izay dia moniako sady jamba ny moana dia nositranina ka dia niteny sy nahita ilay moana. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe moa ity va ilay zanaky Davida fa noho ny reny fariseo izany dia hoy izy tsy misy amohan'ilay iny ny demonia afa-tsy Belzebub lohan'ny demonia. Ary Jesosy nahalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano
ary raha satana mamoaka ny satana dia miady an-trano izy ka ahoana no areta amin'ny fanjakana ary raha Belzebuba no amoako ny démonie izy kosa mba amoahany zanakareo azy ary noho izany dia izy ihany no hompitsaranareo fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoako ny démonie dia efa tonga aminareo sahady amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ataony olona ahoana no fiditra ao an-tranony mahery androbany entana raha tsy afatony aloha ny mahery dia vao androbany ao an-tranony izy izay tsy momba ahy dia manohitra ahy ary izay tsy miaraka mamory amiko dia manaraka. Fa hoy izao mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filanofo ianareo fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary ny fanohitra izy roa mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo fa raha tariany fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna fa miariary ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana falopona fijejojejoana fanompoan-tsampy fanaovana ody ratsy fandrafiana fifandirana adilahy fiafonana fifampiadinana niana fisarana fitokohana fialonana fahamamona filalaovan-dratsy ary toy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana fahariam-po fahamorom-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manohitra izany fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofo mba mifaniriana sy ny filana tamin'ny azy fijaliana raha velona ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy aoka isika tsy anandry tena foana ka ifampianka sy ifampialina ray masino manamasinana amin'ny fahamarina fa ny teninao ny fahamarina. Amen. miara-hitsangana isika rehetra hitsena ny afatra ka mihira 7:70 andrimbo voalohany ihany dia mandre ny afatra isika. Petraka isika isa-tokantrano. Ary dia nentina tany am Jesosy ny lehilahy anankiray zay demoniaka sady jamba no mony dia nositrany ka dia miteny sy nahita ilay mony. Sandriavana no tenin'Andriamanitra zay efa avinaky teo zay manambara amitsika fa zany Jesosy Kristy zany dia Andriamanitra
lehibe ary zay fahalehibiazany zay no hita miariary eto fa lehilahy anankiray demoniaka nentina tama dia nositrana. Zay milaza amitsika eo anivony zao andro fahatelo aorinany miakarany Jesosy Kristy tany an-danitra zay nilazana tamitsika tsiraray avy tamin'ny andro miakarany fa namela zavatsoa ho atsika tokoa Jesosy Kristy ary mampitoetra izany zavatsoa zany ho atsika rehetra zay mino azy raha nakarina any an-danitra izy. Ary eto ry havana izy lay manomela zavatsoa no mamelatra fahasoavana ho an'ity lehilahy anankiray demoniaka ity satria jamba izy mony izy dia afaka tam'izany fahajambany zany, afaka tam'izany tsy fahaiza miteny zany satria mona. Namoriavana no zavatra mampandesaina manetreritra nefa eo anivony zany fahalehibiazana zay asehon'Andriamanitra ka lehilahy mona, lehilahy demoniaka sitrana tam'izany fanahy ratsy nisy azy zany ary lehilahy zay demoniaka jamba lasa nahiratra ary lehilahy demoniaka zay tsy miteny lasa mahay miteny. Nahagagan'ny olona zay tonga nanatrika azy zany. Ary eto koa ry havana dia teanambara amitsika tsiraray avy fa zay lay fahagagana zay tsy tongatonga ho azy satria raha mijery lay fanambarana ny amin'ilay mesitsika araka n'Isaia 5 dia miara-mahita ary manaiky tanteraka fa ray amin'ny anarana zay nentina sy nanosorana n'ilay mesi dia le hoe i mahagaga zany hoe zay miaraka am' Jesosy zany dia manino mahita fahagagana mandrakany. Ary ianao koa ry havana eny fa na ho anatin'izao atao hoe valanaretina zay miparitaka araka ny filazana eto sy eroa izao dia ambara aminao fa raha manaiky hiaraka am' Jesosy ianao ahita fahagagana. Ary raha marary azy ianao dia ambara aminao fa ho sitrana ianao. Tsy vitan'izany ninonina mety manjo anao ho tonga aminao ny fitahin'Andriamanitra. Ny ataonao ny andrasana aminao dia manatona am' Jesosy Kristy fa zay fanatonana zay reriany no ampitsombadika ambony ambany lay tontolo misy anao. Raha tontolo misy aretina dia ivadika tontolo ny fahasalamana. Raha tontolo zay everina fa feno arerahana dia ho lasa tanjaka. Ary zay ry havana no mafinatra asongadiny zao tenin'Andriamanitra zao atsika ary mba ho fampaherezanao anao. Tsy fotoana hitoerana ao anatiny atao hoe fahakiviana, fahadodrana. Alina moa fa fotoana hitoerana ao anatiny atao hoe aretina izao. Satria raha ataoko hoe imbonatsika tanteraka ny farisean-dahatra ny taona 2024 ry havana tsy mba nandalo na dia indray mandeha tao anatin'ny saitsika hoe isy aretina hanjo atsika. Alina moa fa zao valana aretina zao. Araka zany ry havana tsy sitrapon'Andriamanitra zany
fa ny tena sitrapon'andriamanitra raha manaiky azy ianao dia miatana. Zay mahafinaritra amin'ilay fanambarana raha raisina le perikopa Galatianina toko 5 teo, ny andiny 2:20 hoe fa nivokatry ny fanahy kosa. Zany hoe ny fanahy zay avelanao hiasa, zay tsy iza fa Jesosy Kristy ry avelanao hiasa ao anatinao, mampitoetra fiadanana ao anahy. Faharoa lehibe ry havana zay tsara ho fantatra, misy zavatra mampandeha saina maneritreritra, na de eo aza lay asa tanterahan Jesosy Kristy, misy foana ny atao hoe sakana, misy foana ny mpanelingelina. Ary tsy izy moa zany fa ireto fariseo zay nidina mihitsy avy any Jerosalema, ary inona ny antony nidinany? Ndia hanakana lay asa zay fantatra fa tanterahany Jesosy Kristy, ary satria efa niely eran'ny tontolo lay lazany Jesosy Kristy dia nisy ny atao hoe saka. Ary ny zavatra mampandeha saina maneritreritra dia lay teny araka ny fanambarana eo nandrininy 4:20 efa noho ny reny fariseo izany dia hoy izy tsy misy amoahany le iny ny demonia afa-tsy ny Belzeboba lohan'ny demonia. La moriavana ny tikambara aminao dia tsotra hoe ianao manolo tena ho an'i Jesosy Kristy, tsy faly amin'izany ny devoly, tsy faly amin'izany ny fanahy ratsy, tsy faly amin'izany lay ratsy fanahy, fa inona ny ataony? Manaka izy. Ary Jesosy aza misakana maika moa fa ianao. Ary zay te laza aminao hoe ny sakana dia zava-misy zao, ary ny sakana koa nefa dia ataovy hoe opportunité zay iakaranao ambonimbony kokoa, andehananao lavidavitra kokoa ry havana, fa tsy hoe rehefa misy sakana anao dia bloqué eo ianao ka tsy afaka mandeha. Ary tsy zany ry havana, lay Jesosy Kristy lay arahantsika, lay Jesosy Kristy tompontsika, fa mafy tokoa lay fifanatrehany tamin'ity fariseo sy mpanora-dalàna avy any Jerosalema ireto, fa Jesosy Kristy tsy voasakany ny fariseo hitorony amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary sika fiangonana koa ry havana ampaheresana ty andro androany ity fotoana tokony hipetrahantsika miaraka ao anatin'ny tranon'Andriamanitra dia zao evitsika Betela izao, kanefa ry havana mipetraka ny sakana, ary sakana zay mazava hilazana hoe tsy misokatra ny fiangonana. Ary ny filazana tsy misokatra ny fiangonana satria misy lay valana rehetra. Ry havana te ampahery anao eto aho ka ilaza aminao, ny sakana zavatra misy, fa ireny dia tohatra fiakarana hazahoanao miakatra ambonimbony kokoa amin'ny finoana, azahoanao miaina lay fiainana zay fantatra fa zay nahatongavany Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao. Ny mpangalatra zao ho avy araka ny Jaona toko 10:10, mpangalatra tsy hoa avy izy mba andrikana sy amono. Ary zany ry havana zavatra hita fa tanterahany lay valana retina treto, sady mandringana izy, mamono izy. Fa Jesosy Kristy kosa milaza fa hoe tonga mba hanomenareo fiainana ary anananao fiainana be dia be. Zany ry havana aoka mba ho tadidinao ka ataovy mazava tsara
ny fariseo tsy nasakana Jesosy Kristy ary nanainona am'izao tontolo zao ary mihina moa fa ny fanakatonana fiangonana tsy vato misakana anarahanao an Jesosy Kristy ary mihina moa fa androsoanao lalina amin'ny finoana fatelo sady amaranako azy inona ny zavatra mahafinaritra riavana zay toepo toe-panahy nananany Jesosy Kristy ary zay toepo toe-panahy zay koa no tian'Andriamanitra riavana indrindra moa fa ao anatin'izao atao hoe fitoerantsika amin'ity alahady fa enina manaraka ny Pasika ity zay mbola ankalazantsika hatrany hoe Jesosy Kristy ne mitsangana, Jesosy Kristy ne naharesy ny fahafatesany, Jesosy Kristy ne araka ny telo andro lasa nisy atsika nakarina ny an-danitra na vita tanteraka lay asa nanirahana azy izy. Inamory avana amin'ny zavatra mitranga eto ary zay tomananao ary toe-po zay nananany Jesosy Kristy velabelariny ibatio eto. Rehefa nisehy tokoa lay sakana dia mazava be lay fitenenana hoe Belzeboba no namoahan'le io aniza an'ilay demonia tao amin'ity lehilahy anankiray. Inona ny toe-tsaina tao anatin'ny Kristy rehefa nandrehan'izany fanabarana zany ary naalala ny hevitry rehetra fariseo sy mpanorandalàna ireto. De tsotra ry avana ao amin'ny andriny ny 5 sy ny 5 hoy Jesosy hoe ho foana ozy ny fanjakana rehetra zay miady an-trano ary tsy aharitra ny tanàna rehetra na ny trano zay miady an-trano ary raha Satana mamoaka ny Satana de miady an-trano. Dia ina moa ry avana ny zavatra ambarany zany tenin'Andriamanitra zany ary zay fahendrena tao anatin'ny Jesosy Kristy de zao hoe ny miady an-trano no potika arava. Zay ny zavatra zay fahendrena lala ireto fariseo sy mpanoradalàna reto tsy nieritreritra an'izany akory fa niteniteny foana fa Jesosy Kristy amin'ny fahendreny riavana dia nametraka mazava ny fiadivana an-trano maha rava ary zay ny zavatra lehibe riavana tomananao koa satria ao anatin'izao valanaretina izao araka lay tenin'ilay mpanompon'Andriamanitra voateo inona moa ny zavatra misy mipaniky isika ary zay ny zavatra olana mipaniky mikorotana ny saina ny eritreritra ary zay rehetra atao dia ohatra ny totsy mandeha aminao ny avokoa dia ambara aminao fa raha mifindra zany aretina zany mahapotika eny fa mitokantrano misy anao zany ka ilazana aminao hoe tsy fotoana tsy fanarantsaina fa fotoana ifampaherezana ny fitoeranao ao anatin'ny tokantrano riava, fotoana atizay ianao tsy mba nanana an'izany ka iarahana akaiky amin'ny zanakao amin'ny vadinao eny fa na izay ao anatin'ny tokantrano ataovy riavana ny fampaherezana fa izany ihany no heritsika, izany ihany riavana no mahatonga atsika tafatsangana fa tsy hoe rava lay tokantranontsika, tsy manana hery fiarovana intsony, tsy manana fahatanjahana intsony. Ary zany riavana no fantatra sy fantako moa hatreto hoe inona ny zavatra mety heverin'ny mpitondra fanjakana na ny mpitsabo manoloana hoe malaza be fotsiny hoe Tomasina lasa renivotry ny coronavirus, Tomasina lasa atahorana ny olona avy aty Tomasina. Za riavana te hampahery anao tsy fotoana hipanikavana zao raha azoko teneniny zany fa fotoana hifampaherezana, fotoana hifandraisan-tanana ary manomboka ao anatin'ny tokantranontsika zany
fa raha satsika ry ava mitazony zany fahendrenana nanany Jesosy Kristy zany tsy avelan'izany tsy ho sitrana zay marary ary zay ry avana no mba hambara aminao amin'ity andro androany ity. Faharoa, ilay toe-panahy zay asongadiny Jesosy Kristy hitatsika amin'ny andininy fafito amby 20 sy ny favalo amby 20 amin'ity Matio toko 12 ity. Inona ary zany? Hoy Jesosy Kristy hoe raha Belzebuba no amoahako ny demonia, iza kosa no mba amoahany zanakanareo azy, ary noho izany dia izy ihany no ho mpitsara nareo. Fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Namory havana zany toe-panahy zay asehony Jesosy Kristy zany, dia ilay fahalebiazana ilay atao hoe fanan'Andriamanitra lay nirahany, ary lay nirahany ka hampahery ary indrindra moa fa hampitoetra lay fanjakan'Andriamanitra, zany hoe lasa mitoetra ao amin'ilay olona zay manaiky lay fananan'Andriamanitra, lay Andriamanitra. Ary raha Andriamanitra no mitoetra ao anatiny, tsy avelany ty andresy. Tsy mahagaga ry havana lehilahy jamba lasa nahiratra, lehilahy mona lasa mahay miteny. Ary zany ry havana lay Andriamanitsika rehefa mitoetra ka velona tokoa ao anatytsika izy, miorona ny fanjakana arak'izany. Ary zany dia noho lay fanahy zay fantatra fa eketsika sy mitarika tsika, mitondra fahazavana. Lay negatifanao lasa hovany positif. Ary na inona zava misy anao dia izy mahay mampitoetra lay fahalebiazana. Inona moa ry havana no afatra everiko fa azo raisinao anatin'izany dia zay hoe ianao lay mitoetra ao anatin'ny tokantrano, isika tsiraray avy mitoetra anatin'ny tokantrano, aoka araka ny tenin'Andriamanitra sy ny antsony amin'izao volana me izao hoe ankatoavy ny fitariany fanamasina. Fa ny fanekenao zany fitariany fanamasina zany ry havana, mampitoetra ny fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny tokantranonao. Ary zany ry havana lay defi amin'izao fotoana zao, mba ho lay Andriamanitra sy ny fiandrianany zay no iseho ary ho tafatoetra ao anatitsika, ao anatin'ny tokantranontsika, eo amin'ity tanànany Tomasina zay nananganan'Andriamanitra ny fiangonany. Fa tsy mijorojoro azy ry havana ny fiangonana, ary tsy trano ny joalajoala, fa lay fanahy nampitoetra izany. Ary mahafinaritra ry havana fa ny zava-dehibe raha ampifandraisina lay toriteny Jesosy Kristy hatreto amin'ity Matio toko 12 ity, natongavany Jesosy Kristy dia hanorona an'iny ny fanjakan'Andriamanitra. Satria mibebay anareo izy fefakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha ny marina lay isika mibebaka ka mandray ny fanahy masina dia miorona ao anatitsika niny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny fisiko, ny fisinao, ny fisitsika rehetra na dia ao anatin'ny tokantrano aza ankehitriny, aoka hanambara ny fiorenany zany fanjakan'Andriamanitra zany eto amin'ity tanàna ny Tomasina ity. Farany ry havana, lay toe-panahy zay nananany Jesosy Kristy dia lay fanambarana mezinezina amin'ny andrininy faha 7 amby 20 amin'ity Matio toko 12 ity, hoe fa ataony olona ahoana ozy no fiditra ao an-tranony mahery handroba ny entana raha tsy afatony aloha
ny mahery de vao handroba ny ao an-trano izy tsy mpandroba akory Jesosy Kristy ry havana fa ny vaovao mahafaly zay asehony eto a de zao hoe zany Jesosy zany dia Andriamanitra mahery ary te hilaza aminao tokoa fa Jesosy tsika ry havana lay mbola tsy niova omaly sy anio ary mandrak'izay dia mbola mipetraka tanteraka ao anatin'izany atao hoe Andriamanitra mahery zany izy tenitsika amadika ny baibolitsika raha raisiko lay fitenenana sy oam-pitenenana malagasy mbola tsy nalazo izy ny ravina ny salamo fa-5 zay nofinainatsika omaly misy ten'Andriamanitra anakiroa ao ry havana zay mahafinaritra salamo fa-5 ao amin'ny andrininy 9 sy ny andrininy 9 vao omaly tsika namaky an'io ny ainan'io inona no ambarany andrininy 9 hoe mandresy firenena maro izy ho ambanitsika ary firenentsamihafa ho ambany tongotsika iza ary lay mandresy eto Jesosy Kristy ry havana lay nakarina any an-davitra ary naniraka ny fanahy ho eo amin'ny fiangonana ary eto ry havana de te hilaza aminao hoe raha ekenao tokoa ny fitarian'ny fanahy anao dia ambaranao fa tsy avelan'izany tsy andresy anao satria mahery lay ao anatinao no lay eo anivony zao tontolo zao andrininy 9 mahita koa tsika lay fanambarana nataon'ny mpanao salamo hoe Andriamanitra manjaka amin'ny firenentsamihafa ary Andriamanitra mipetraka eo amin'ny eo ambony seza fiandrianany masina zay le Andriamanitsika ry havana zany hoe Andriamanitra tena miezineziny izy ary eto zany zany devolo zany a efa noporofono Jesosy Kristy raha nanaiky ny azo fijaliana izy ka maty ary naleviny fa tonga ny andro fahatelo ry havana mitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy ary zany ry havana manambara lay fiandrianan'Andriamanitra fa mahery le Andriamanitsika ary zay ny zavatra nasehany Jesosy Kristy anyreto fariseo reto ary fotoana zao ry havana zay itoman'Andriamanitra izasy anao lay fiangonana maro tokoa ny mpanora-dalàna maro tokoa ny fariseo eto amin'ity tanànany Tomasiny ity fa tian'Andriamanitra hotoem-panahinao ka asehinao ry havana fa lay Jesosy ao anatinao lay miseho amin'ny alalan'ny fanahy masina dia mahery izy ary afaka manasitraka eny fanazao coronavirus zao ihany azy ary zay ry havana no lay hitomana anao amin'ity androndroany ity koa mahireza indray hoy fiangonana ndeha makivaky zao herinandro vaovao ary herinandro zay hidirantsika ao anatiny atao hoe herinandro ny fanahy masina manomboka rapitso dia ambara aminao fa na dia mikatona aza ny fiangonana tadidio fa lay fanahy dia miaraka amintsika ary lay fanahy masina dia mahay manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainatsika eny fa na amin'ny fiainan'ny firenena azy mila fiangonana ry havana manaiky tariny fanahy masina ary lay fanahy masina ao anatitsika dia ataovy mazava tsara fanahy tsy voasakany na inona eny fa na aretina azy lehilahy jamba lehilahy mona lehilahy demoniaka tsy nahasakana ny Jesosy Kristy ry havana aneo ny fiandriana ianao ko ry havana ankehitriny raha zao coronavirus zao a refesina zavatra pitike kely eo anatrehan'i Jesosy
ka ianao no antsona aza mitoetra ao anatiny atao hoe tebitebina iahy ty zany la ilazana aminao hoe dontikorompaka aza hitoeranao na de kely akory aza zany mikorontana zany fa mitoeranao araka ny fanahy zay miasa anatinao zay mamomenao fifaliana mamomenao fitiavana mamomenao fiadanana araka ny galatianina 5:5 zay mivakina teo ary mamarana azy de zay hoe mahery lay Jesosy tsika mpandresy izy ary mametraka anao koa ho mpandresy eo anivon'izao tontolo izao vinatrany eo an'Andriamanitra fahasoavany sy ny fiadanana ho atsika tsiraray avy amen. Avakisika ry havana mankasitraka midera ary misaotra anao zay tompo ny amin'izany teny mamy izay nomenao nampitondrainao ny mpanomponao indray tamin'ity andro anio ity izay velona sy mahery ny teninao ka nadorana azy dia tsy ho levina mandrakizay. Misaotra indrindra fanampianarinao izahay mba hanaiky ny fitarihan'ny fanahy masina satria ianao Jesosy Kristy raha tonga teto amin'izao tontolo izao dia ilay mahagaga mahay manasitrana enina dia ny demoniaka sady jamba ny mona ary dia naneo izany mahandriamanitra anao izany ka dia sady ny teny no nahiratra. Fantatra ito ary nampianarinao anay androany tompo fa misy ny sakatsakana ny teninao tsy hipaky aty anatinay kanefa ankasitrahana indrindra ny fitarihan'ny fanahy masina zay nampianarinao mba tsy ho sakana ho anay tompo ny tsy ny fahazonay tsirairay avy miaraka nakikany amin'ny fiangonana iombom-bavaka fa novelarinao kosa sady nampianarinao satria ianao Jesosy Kristy efa namihoatra izany efa mpandresy dia nampianarinao izay iaina ny teninao any amin'ny tokantranonay tsirairay avy ary misaotra ihany koa fa noho ny fitarihan'ny fanahinao masina dia nampianarinao koa izahay mba tsy hiady an-trano na tsy iray hevitra fa hanana fiombonana kosa any anatin'ny tokantranonay tsirairay avy iombo koa mampanahy dera nome voninahitra anao ankalazanao ary isantatra sady ny fanjakanao dia ny ety an-tany. Jesosy Kristy mpandresy ianao satria efa nandresy ny fahafatesana efa nitsangana tamin'ny maty ary efa niakatra ho any an-danitra nifona ho anay manamboatra fitoerana ho anay ary efa naniraka n'ilay fanahy masina izay mampatsiay anay ny zavatra rehetra ary mampianatra anay ny zavatra rehetra. Mankasitraka indrindra tompony amin'ny fitiavanao fa tsara ianao sady ny teninao dia teny fiainana ho anay. Izany indrindra tompony hitondranay ambavaka ankehitriny ny fiangonanao mba afaka hijoro eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina ka hiasa mahery ianao ao anatin'ny mpitondra ny fiangonana miainga hatrany amin'ny filohan'ny FJKM, ny président synodaly, ny mpitandrina rehetra isam-pitandremana manerana ny nosy mba iray fosy iray saina ka iray hevitra iray feo fa mahery ny Jesosy anay ka aneo mandrakariva ary tsy voasakana fa izary isanandro ny teninao amin'ny vahoakanao ampahery. Izany indrindra ny isaoranay tompo satria velona ianao dia velona koa ny finoana sy ny fanantenanay ka isaoranay indrindra tompo ny serasera fifandraisana ny fahitalavitra ny hainao manjery isan-karazana zay mampita ny teninao isa-tokantrano isam-baravarana. Tondram-bavaka koa zay tompo ho an'ny mpitandrina izay mitandrina ny fitandremanay zay nikely ainy isanandro mitady fomba rehetra ampitana ny teninao aminay fiangonana. Omeo hery izy tompo ary ilay fanahinao masina ao anatiny ane tena irehatra tokoa ka tenao anaiky irakao izy omenao hery omenao fahasalamana. Eto koa zay tompo mitondra mambavaka ho an'ireo marary
maro isan-karazany satria mifamaofao ankehitriny ny valanaretina sy ireo aretina mpahazo ny olona tsirairay avy ka mitebiteby ny malagasy raha mba tratriny izany aretina izany. Mamindra fo amin'ny tsirairay tompo, mamelany heloky ny tsirairay ary ataovy mahay mitodika ao aminao Jesosy Kristy satria ao aminao ihany no misy ny fanantenana, ny fanasitranana, ny famelan-keloka. Ireo mpitsabo ihany koa Jesosy ampaherezo ary tsarona eo anatin'izany ny vadiny ray aman-dreny mitandrina anay izay anisan'izany mpitsabo izany ary tena mikarakara ireo izay azo ny reny valana retiny reny. Ianao Jesosy Kristy no hiaro azy ny anjelinao itompo manodidina azy ka na dia manao ny asa ary izy tompo dia tsy akazikazy ny aretina fa izy kosa ilay irakao izara ny fahasoavana ny teninao ary miahy reny marary reny mba tena anana fanantenana ao aminao Jesosy Kristy. Tondra mbavaka koa izay tompo ho an'ny ankizy ny tanora rehetra ankehitriny ao anatin'izao fotoana izay tsy ahafahana mianatra, tsy ahafahana mivavaka izao, mba tsy ho rembo ny satana amin'ireny karazana fakapanahy maro isan'afy reny tompo ka variana sy sondriny amin'izao fiainana izao, fa mba tena hitodika kosa ao aminao Jesosy Kristy ka mba tena ho tanora ho reharehan'ny malagasy fa hijoro ary aneo mandrakariva ny fahatsaranao Jesosy Kristy. Ny firenenay Jesosy dia apetraka eo ampelantananao, indrindra ny mpitondra anay isan'ambara tongony mba homenao fahendrena izy ireny amin'izany hoe nametrahanao satria anao ny fanjakana tompo, ianao no nametraka azy ireny mba ho tsarony ary tsy hiaina amin'ny fitiavan-tena sy ny fitiavana voninahitra kory izy ireny na frere ihany fa mba hanana fanetretena mba azonao Jesosy Kristy miasa ho an'ity Madagasikara ity. Dia betsaka Jesosy ny tianay ambara enganeny etaetaponay tsirairay avy any tokantrano any mba avalinao araky ny benindrafonao. Koa mariko ny findonanay Jesosy dia mbola farananay izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasina le lenaranao ho tonga le fanjakanao atao le sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay no miarina sahaza ao anay ary mamelana elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay ary azy mitondra anay amin'ny fankapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy hery ary voninahitra mandrakizay. Raha hitsangana isika rehetra hanambara ny finoantsika amin'ilay fanekevonana apôstôlika izay iraisantsika amin'ny fiangonana masina manerana amin'izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra raitsoa manao lanitra sy ny tany ary mino ny Jesosy Kristy zanalahatra anatontsika izay nitorotorona tamin'ny fanamasina nateraka Maria Virginy mijalona namatotokolato nombona tamin'ny azo fijaliana matika namelona entina tany fiainatsika mianatra mipetraka gavana Andriamanitra Kristy avy any ny aveny tsara mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao zao ny fiangonana olona masina famelany kely fitsangana ny tena maty ary ny fiainana maty. Petraka ny fiangonana ny raharaha izay verina fa vitsy dia vitsy ry havana dia ny fiarabana sy ny fampahirezana atsika tsiraray avy izay nanana izao fotoana izao. Etoana dia tsindrina fa miantomboka androany raha amin'ny programan'ny fiangonana ny atao hoe herinandro ny fanamasina izay fandimbo moa izany hatramin'ny asabotsy ho avy izao satria amin'ny herin'ny androany 31 mai andro farany amin'ny volana mai dia andron'ny Pentecoste, lay andro lehibe tokoa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana satria ny fiangonana ry havana dia lay filatsahan'ny fanamasina no nirena ny fiangonana voalohana ary nametraka tantara ho an'ny fiangonana izany fanamasina zany tsy tian'Andriamanitra isika ho very fa ho tafatoetra ao anatin'izany zava-dehibe izay tarihan'Andriamanitra atsika izany.
ka dia lazana isika araka zany a fa iara iaina sy velona tokoa zany herinandro ny fanamasin' zany a isaky ny aminenina maraina hatramin'ny fitora zay ndeha natanterahantsika lay fankalazana hatrany miasan'ny fanahy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ka omano zany ny programanareo ary misy atokatrano dia zay ny fotoana zay azotsika miaraka aminenina ka hatramin'ny fitora maraina dia zay ry avana no andindininy tsara fantatra zay ifampizarana eo anivon'izao alahady mialohan'ny farany izao a ho atsika tsiraray azy ary aza dino amin'ny mahalady ny FFPM-ndrano tsy adinontsika koa isatokatrano nitondram-bavaka ny fiangonana ho mpandraisany eny fiangonana protestante eto Madagasikara eny fa ao anatin'izao Covid-19 lazaina izao dia ny vonahitrany ho atsika rery atrano letsika ry havana hitsangana andray nitsodrano ary aorina nitsodrano a ny hira 3:30 andininy voalohany any a zay iarahantsika mamarana felo zao fotoana zao 313 mindininy voalohany ray soavy nitsodrano zay tononony amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho zay rehetra angatahantsika na everitsika azy araky ny hery zay miasa ao anatintsika ho azy ihany ane ny voninahitra ao amin'ny fiangonana ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay mandrakizay fa ao aminareo rehetra zay ao amin'ny Kristy ny fiadanana amen. Voninahitry ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anarany Ray sy Zanaka ary ny Farimasina. Azo toy misakafo daholo. Vitana irayo heke kukai babu yewana chehana hadalana rinda marja bana tonaye kaifuna kumitala mbare sunawe mbare suna Aruzetsineti vitana irayo heke kukai babu yewana chehana
kumitala mbare sunawe mbare suna Favera milalandi ampi uzahai haitane ni paradis Amaro, e que é que na mundo